dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny tenako ny resantsika an'io zany dia ny momba ny legioma anankiray atao hoe concombre, satria ny concombre zany dia amidy any an-tsena, fantatritsika hoanitsika isan'andro kanefa dia tokony ho fantatritsika zany hoe inona no hoentin'io concombre io zany amin'ny fahasalamantsika olombelona, ka mandrisika dia mandrisika tokoa zany ny fihinanana ho azy isan'andro isan'andro. Ny concombre dia ilay ataontsika hoe faefatra amin'ny legioma izay cultivena zany eran'izao tontolo izao zany raha ohatra ka amin'ny resaka zany hoe fambolena zany, ary io zany isan'ilay ataontsika zany hoe sakafo tsara indrindra zany ho an'ny fahasalamana, ary izy zany dia fantatritsika fa misy rano be dia be zany ao anatin'io concombre io izay eo amin'ny 95% ny concombre zany dia misy rano, ary manasitrana zavatra be dia be mihitsy zany aretina be dia be ny concombre, ary afaka zany miady amin'ny aretina maro samihafa zany. Afaka ihany koa izy zany ataontsika hoe ireny maka ny ataontsika hoe ny tsy metimety amin'ny hoditra reny zany ary afaka atao amin'ny tarehy ihany koa zany izy izay mahatonga ny tarehy zany ho mandimandina. Inasina daholo moa zany ny ao anatin'ny concombre. Ny concombre zany dia misy ny vitamine C, misy ny vitamine A, B, ary ny magnésium, ny potassium, ny silicium, ary ny calcium sy ny folate. Zany hoe ny karazana vitamine rehetra zany dia presque hita ao amin'ny concombre. Inasina daholo zany ny zavatra sitran'ny concombre. Ny concombre zany dia manala any reny manaitaina amin'ny vavony reny na ny brûlure d'estomac zany, ary manala koa zany izy ny ohatrany hoe raha ohatra ka misy an'ireny ataontsika hoe coup de soleil reny zany dia mety afaka ihany koa zany apetaka amin'ny hoditra ihany koa manala an'ireny zany. Mandio koa izy zany ny taovantsika olombelona zany, manala ny zavatra malotoloto rehetra taovantsika olombelona, ary mety afaka koa izy zany manampy amin'ny fanalana ny vato ao amin'ny vona, ny calcul rénaux zany, ary manome hery sy tanjaka. Miady koa zany izy amin'ny microbe. Manampy ihany koa zany izy amin'ny fanalana an'ireny ataontsika hoe poche amin'ny eo amin'ny maso zany, zany hoe hitatsika le concombre anankiroa zany apetraka amin'ny maso rehefa manao masque zany any amin'ny estetika zany. Dia ny concombre koa zany dia manampy ihany koa zany amin'ny fampihenana vatana. Mampidina ihany koa ny tosi-dra izy ary mitondra an'ireo ataontsika hoe antioxydant maro dia maro zany izay entina miady koa zany amin'ny homamiadana. Misy eo koa manana ny hery fiarovana koa izy zany mba hananana ny ho tsara tarehy sy ny volo, satria misy ny atao hoe silice zany. Manana ihany koa zany izy ny manala ihany koa izy zany ny acide urique zany ao amin'ny tenantsika olombelona, ka izay no mahatonga anazy zany koa zany manasitrana goutte izy ary manasitrana ihany koa zany ny aretin'ny rein zany. Manampy ihany koa izy amin'ny diabeta.
manampy ihany koa mampidina ny cholestérol zany ao amin'ny tenatsika olombelona ary mampiena ny fièvre zany raha ohatra ka misy olona zany ataotsika zany hoe misy miakatra zany ny température dia manampy ihany koa zany ny concombre. Ity zany misy resety atoroko anareo jus de concombre izy ity ka tsaratsara kokoa zany ny anaovana azy jus satria amin'iny zany mety azahoana concombre maro dia maro zany afaka miditra ny tenanao ary mora ny